Ny tontolon'ny fahasalamana kosa moa no maraparanantsika ny vaovao ny homamiadana amin'ny fitrangany rehetra io no lohahevitra hoentina namarihana ny andro natokana ho an'ny homamiadana ho an'ny eto andrenivohitra izay ho tanterana ny 17 sy 18 ny volana May ho avy izao ka isy moa araka izany ny fampafantarana ny aretina sy ny fomba hisorohana azy fanadihadiana mahakasika an'izay no entiny roa tsirakotiny irainy sy mamy rasoana ivo amintsika. Efa fanao ny sampanampitsabo ny homamiadana eny anivon'ny hopitaly Ageray isan-taona ny karakara hetsika hiadiana amin'ny homamiadana ny tamin'ity taona ity dia hetsika etsy amin'ny Senosoa Soavinandriana no atao izany amin'ny 17 sy 18 ny volana May ho avy izao. Nampitondraina ny lohahevitra hoe ny homamiadana amin'ny fitrangany rehetra ny hetsika. Raha ny sampanampitsabo ny homamiadana etsy amin'ny Ageray manokana dia ny ankizy kely no betsaka tonga eny an-toerana ary homamiadana maso no mahavoa azy ireo. Eo amin'ny valo eo isan-taona ny tranga fahita amin'izany. Tapidoha hatrany Balady efa mety voan'ny homamiadana misy ny homamiadana maso amin'ny atominy ato izany zao a dia le ankizy kely no betsaka voany dia izy io sady avy angamba dia le fanontaniana hoe maiza hoe le ady le homamiadana dia le tonga eto aminay zany a matetika efa stade avancé be le fivitosana maso mahazo amin'ny ankizy kely dia matetika zany le fitsaboana efa tsy mahasitrana intsony fa hoe juste hoe natao fotsiny mba nalefaka ny fijalian'le zaza kanefa io aretina maso io antsoina hoe retinoblastoma dia anisan'ny azo sitranana tokoa dia anisany ady ho ataonay zany ao anatin'ny programa miaraka ministère de santé sy ny mpitsabo ny maso dia hoe andeha hampianatra ny dokotera ny province mba hitsirika le aretina amin'ny fiatomboana mba ahafahana tena manasitrana azy. Zay zao ohatra anankiray amin'le ady ngeza be zany le vaste be le sehatry ny homamiadana dia mety hoe tsy afaka ho voatanisika eto daholo satria tsy ho vita izy inabo ny karazana ady fa zay zao karazana ady sy karazany fitrangany anankiray fitrangan'le aretina. Amin'ny ankapobeny ny homamiadana dia fiovan'ny sela ao amin'ny vatana ary mety tarazo avy amin'ny ray aman-dreny ny ankabeazany. Azo atao tsara ny fisorohana dia ny eny am-piandohana ny homamiadana ary koa mitady mialoha ny soritra retina. Mora kokoa ny fitsaboana ny homamiadana raha hita taratra mialoha izany. Ny 90 isanjaton'ny homamiadana dia azo tranona raha hita taratra mialoha. Ny 30 isanjaton'ny homamiadana ihany koa dia foana raha foana ny sigara. Efa misy ankehitriny ny fitiliana maimaimpoana ny homamiadan'ny vozon'ny tranon'ny jasa ho an'ireo vehivavy manerana ny tombom-pitsaboana CSP2 rehetra. Etsy efa-maranana ny vaovao kosa dia tsy nahiatrany mampatsiahanao noho ny mahazoma ny andro rampitso dia zadonina ny fivoahan'ny gazety natokana ho an'ny lehilahy moderna dia ny gazety mahery izay ny larana faha 12 sy 700 moa no ivoaka manomboka rampitso anasongadinana hatrany an'ireo vaovao ara-panatanjahantena eto an-toerana sy any ampitan-dranomasina hitondrana ihany koa ny mikasika ny lamody ho an'ireo lehilahy ny fiara hika farany ary ny lohahevitra natokana ho an'ny olon-dehibe dia ho hitana ho hatrany ao anatin'izay laharana vaovao ny gazety mahery izay. Tompoko lahy sy tompoko vavy mifarana treo ihany koa ara ny fampalalam-baovao antsika mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny viloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray ny tenako.